La 4G Batelma vous présente Nivava. Fahadisoana teo amin'ny fampidirana ireo taremarika no anton'ilay resabe teo amin'ny tsenam-barim-panjakana taona 2024 raha ny fanazavana nomen'ny talejeneraliny ARMP. Fa inona no nahadodina Sina Maiky ny famoahana iny taremarika ny tsenam-barim-panjakana 2024 iny ka nahatonga ny fahadisoana ny didin'ireo aranao naty-matonga datsoratra Iandra Arson. Fiaintena ambefapolo taona androany nafatesan-Dratrimandrava Richard no marinina tamin'ny fanateram-boninkazo ny tamperahan'ireo manamboninahitra teo anivon'ny zandarmeria pirenena teny Ambohijatovo izany. Maresaka iraisam-pirenena any avaratry Syria, miaramila Turka 1.10 no maty nandritran'ny fanafiana izay nataon'izy ireo tamin'ny Kurde ny didin'ireo aranao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko va manasanao anaraka ny fampalala amin'ny Vankolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia fahadisoana teo amin'ny fampidirana ireo taremarika no anton'ilay resabe teo amin'ny tsenam-barim-panjakana ny taona 2024 raha ny fanazavana nomen'ny talejeneraliny ARMP. Fa inona no mahadodina Sina Maiky namoahana ny tatran'ny tsenam-barim-panjakana 2024 iny ka mahatonga ny fahadisoana araha mahatonga datsoratra Iandra Arson. Fanazavana tsotra nefa mahatohina no nomen'ny talejeneraliny ARMP momba ilay fidanganany tsenam-barim-panjakana taona 2024 navoaka n'ity sampandraram-panjakana ity herinandro vitsy izay. Ohatra amin'izany ny poste de police eny Ambaniala Itosy voalaza fa manodidina ny 20 miliara ariary. Fividianana pneu ho an'ny fiara iray ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tafiakatra hatramin'ny 2 miliara ariary. Raha tsy tokony ohatra ny 20 tapitrisa ariary ny teti-bola natokana ho an'ny fividianana fourniture araka ny andininy fahatelo amin'ny didi-pitondrana laharana 340 valopolo sy 307 bara 740 bara MFP mametra ny tsenam-barim-panjakana. Raha ny hita tamin'ilay tatitra nefa dia mitetina hatramin'ny 350 miliara ariary mahery ny teti-bola nomena tamin'ny fividianana fourniture ny taona 2024 sy 2024. Mipetraka ny fanontaniana. Vokatry ny fahadisoana teo amin'ny fampidirana ny taremarika ve izany? Dia ahoana izany ilay 450 tapitrisa ariary ny vidianana fanaka ho an'ny antenimieram-pirenena raha ny ohatra aotra telo vokatry ilay fahadisoana. Lasa 5 sy 4 alina fotsiny izany ny vidin'ireo fanaka no vidiana. Raha izay tokoa no nitranga. Naninona ny taty amin'ny taona 2024 vao hita ilay fahadisoana. Raha nanontaniana moa ny talejeneraliny amin'ny hoe aiza izany no ahitana ny tena taremarika marina dia tsotra ny navaliny any amin'ireo PRMP na ny personne responsable des marchés publics isaky ny ministeram-panjakana. Dia inona izany no ilana ny ARMP na ny autorité de régulation des marchés publics. Izany tsy efa miteny rery amin'izay fandaniana ny volam-panjakana amin'izay itiavana azy izay ataon'ireo tompon'andraikitra ny tsenam-barim-panjakana. Dia fanazavana toy izao ve no mendrika omena ireo malagasy tompon'ny volam-panjakana? Endrika iray ahitana taratra ny tsy fahaiza-mitantana sy ny kabraraka ataon'ny mpitondra izao zava-misy izao. Fanontaniana mipetraka manoloana an'izany ny hoe mandray ny vahoaka ho bado sy ho dondrina ve ny mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy. Raha ny sora-bola no misy fahadisoana fampidirana taremarika araka ny voalaza, mbola izy ve ny fahatokisana ny mpitondra manoloana ireo tranga fanodikodinana ny volam-panjakana? Ny tsenam-barim-panjakana izay tafiditra ao anatin'ny fampiasam-bolam-panjakana izay midika mazava fa volan'ny vahoaka malagasy. Raha ny tokony ho izy amin'ny tany tan-dalàna dia efa tokony ho nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny tsenam-bola-panjakana. Mametra-panontaniana ihany koa ny mpanara-baovao. Areza ihany koa ny Bionkoe. Feno 7 taona androany nafatesan'ny Ratrimandrava Richard no marinina tamin'ny fanaterana voninkazo nataon'ireo manamboninahitra teo anivon'ny zandarmeria pirenena teny Ambohijatovo izany. Mikaela Romamina.
tsy potra intsony ve ny marina momba ity raharaha nahafatesan'ny jeneraly Ratsimandrava Richard ity. Raha ny zava-misy aloha tsy hahenona feo na vaovao intsony ny toyan'ny fanadihadiana. Naharitra 7 andro ny fepitaona nitondran'ny Ratsimandrava Richard ny firenena malagasy, izany hoe nanomboka ny 4 febroary 577 hatramin'ny 12 febroary 577. 17 taona katroka androany lavo nisy nitifitra ny jeneraly Ratsimandrava. Nisy ny fanateram-boninkazo nanamariana izany. Ankoatran'ny fahatsiarovana nahafatesany ity manam-boninahitra manana ny tantarany eto amin'ny firenena ity, natokan'ny zandarmaria-pirenena ho fahatsiarovana ireo zandary maty am-perinasa ihany koa ny faha 12 ny volana febroary toy izao. Tamin'iny taona 7 iny vao nilalovana teo iny dia 9 mirahalahy indray ireo lavo teo ampanefana ny adidiny no nietraketraky ny fahavalo-pirenena. Ary vao tamin'ny 12 ny volana janoary tamin'ity taona 7 ity dia nisy zandary iray indray no lavo teo ampanataterana ny asany. Taorian'ny Ratsimandrava maro ireo raharaha izay vita ho azy na misy aza ny fatiantoka tamin'ny fanjakana. Afamaina ny mpanao politika tomponantoka tamin'ny raharaha tsy mazava. Fanontaniana isan-karazany ihany koa no tsy afaka ao an-tsain'ny maro ny hoe tsy misy vonina moka ny marina momba ny Ratsimandrava ve ireo mpitondra rehetra ny fandimby hatramin'izay. Lafo vaovao hafa kosa indray dia nigandona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny atoandro teo ny filohan'ny tetezabita Andririna Rajoelina rehefa avy nanolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Paris ny IEM nany initiative pour l'émergence de Madagascar nambarany tamin'izany fa misy fotoanany anginany ary misy fotoanany itenenana ka amin'ny alahady fa 12 febroary izao izy no hanao valandresaka ho an'ny vahoaka malagasy iarahany amin'ny mpanao gazety malagasy notsongaina ka alefa mivantana amin'ny fahita lavitra. Fanampanavo. Itsena tonga amizao tonga tanindrazana tavaverina tanindrazana tao aorian'ny fametrahana ny dingana izay tokony ho atao hoentina hanolotra vahaolana hanavotana ny firenena. Marina tokoa fa nandritran'izay fataon'izay dia tsy dia hita loatra ny tenako tao amin'ny faneho-kevitra. Ary eto dia averiko indray ilay teny hoe tsy resy akory ny olo manginy. Fa tao anatin'izay fataon'izay dia misy zavatra roa mitranga anankiroa mitranga teto amin'ny firenena. Ao ny mihazakazaka mitady fahefana, mitady androbaka fahefana. Fa ny akosa sy ny mpiara-miasa amiko dia mihazakazaka any amin'ny fidedavana sy fijerevana vahaolana. Ankehitriny dia ataoko fa feno izay fehipety ary mbola manomboka hatrany ihany koa ny fienona ny vahoaka malagasy iray manontolo ary eto moa dia manambara aminareo rehetrarehetra fa amin'ny alahady ho avy zao dia hisy valandresaka lehibe zay ho ataoko ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Zay ho aso mivatana amin'ny fahitalavitra izay ho tenentsika eto ihany moa ho lazaina aminareo ny fandaharam-potoana mikasika an'izay. Fa fotoana lehibe tokoa io satria fotoana ifanomezako raha tao anatin'izay fataon'izay no tsy hita no tsire dia fotoana izao itenenana araka mihitsy ny teny hoe misy fotoana anginana dia misy fotoana itenenana ka tonga ny fotoana itenenana sy joroana ary indrindra androsoana ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy zay nga manlava zay.
raha tokony nitsaraina tamin'ny zoma fasivy febroary lasa teo ny raharaha izay nahavoaroroy anosinina arifaty eto Madagasikara dia nahembotra amin'ny fasivy martsa indray izany araka ny fangatahan'ny mpisolo vava azy ny toroministry ny fitsarana malagasy ny olona vitsivitsy akaiky ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina any amin'ny fitsarana any Frantsa ihany koa nefa osinina arifafany Andrarso. Nahembotra farany amin'ny zoma fasivy martsa ho avy izao ny raharaham-pitsarana tokony hitsarana ny osinina arifa araka ny fangataham-mpisolo vava azy eto Madagasikara. Raharaha fitakiana vola tsara-drary miaro fandrahonana isam-belona olona teto amin'ny tany Repoblika Madagasikara no hitsarana azy amin'izany. Ny andron'io zoma fasivy febroary tokony andalovan'ny raharaha eny anivon'ny tribunal malagasy ihany koa anefa no nazona vaovao avy amin'ny Frantsa fa nametraka fitoriana any amin'ny tribunaly amin'ny Frantsa ireto olona ireto iosinina arifa. Ministry ny fitsarana malagasy Rasolo Alexandrine Elise, ny procureur de la République n'Antananarivo Razafy Odety Balsama, Randriamariamanana Vonjy tompon'ny licence d'exploitation ny UTV teo aloha izay lasa Sky One ankehitriny, Rabeanitry Nony Hervé mpanolotsaina manoka amin'ny filoha Rajoelina Mampianina Hery, Rakotomalala Willy izay mpanolotsain'ny filoha Rajoelina Mampianina Hery ihany koa no mpitantana ny Sky One ankehitriny. Raha ny loharanom-baovao voaray dia ireo olona notoriany osinina arifa amin'ny Frantsa ireo dia nambara ny fahisan'ireo namadika azy sy nitory azy taty Madagasikara nefa dia olona akaiky azy sy nampiditra azy teto amin'ny nosy anampy amin'ny fiarovana ny ain'ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina Hery. Hatreto mbola tsy mifarana tanteraka ity raharaha osinina arifa ity na dia noezahana nampanginina aza. Fanontaniana mbola tsy nahita mpanara-baovao valiny hatramin'izao no hoe aiza ho aiza momba ilay vola be no lazainy ity teratany vahiny ity fa nomeny ministry ny fitsarana nanampiana azy nitsoaka ny fonja. Aiza ho aiza ihany koa hatramin'izao ny fanadihadiana natao amin'ny Bianco. Mbola tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo de VFM Matrany ny toy ny raharaha osinina arifa ity. Mahakasika ny fanehoan-kevitra momba ny tsy fandriam-pahalemana tao anatin'ny fandaharana Ankitsipo izay niarahana tamin'ny Général Anthony Rakoto Arson, talehan'ny filaminana sy ny fahazahoam-baovao eo anivon'ny Gendarmerie pirenena sy Andriamato, Randimby Elson William fiarahamonim-pirenena. Maro ny tompon'andraikitra eny fotony voasoringitra amin'ny tambazotra dahalo raha nambaran'ny mpitarika ny fiarahamonim-pirenena fiompy ankilan'ny rafi-pitsarana sy ny fanaovana famotorana no ahitana olana goavana eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra hatrany arahoary ny sombiny amin'izay. Sozady ministre any ambanivohitra any sisy fanjakana zany zay mipetraka any mahatsapan'izay satria be dia be amin'ilay rafitra tenenina teo itsika mitady vahaolana tenenina foana tokony samy indraindraikitra ny tsirairay fa sisy rafitra fa ny olona mandraindraikitra ne atao apetraka miara-miasa amin'ny sefim-pokotany sasasasa fa ny zava-doza le sefim-pokotany misy ndraiky io maro ny miraisika mbakomba amin'ny dalo ane carte mobile any amin'ny fokotany any ary misy tambazotra iny fa fandray tendro amina mpitandro ny filaminana sasatsasany. Zany no ametrahana paikady vaovao hoe ifampiresahana amin'ny any fotony inona ny zavatra misy marina fa matetika rehefa manao atelier dia tsy sahy miteny zava-misy le any fotony dia ny aty ambony latabatra leritreretinao atao ihany no atao mety zavatra hitany efa fa firy taona zay tsy mety gouvernement atao ny teny telo volana io dia vita tapitra ny telo volana dia que de poisson sisy miteniteneniny ndraiky io aloha zany ny zavatra iainana eto amintsika eto tena misy zany hoe mpitandro ny filaminana miaraka amina sefim-pokotany délégué mpanjakana tambazotra ray raha iresaka ny oalatromby io fotsiny zay ny mahatonga anay mamerimberina hoe ny ambony latabatra aloha ny fanadiovana ny reny tsika moa lasa tafiditra ho azy any amin'ny alatromba ny kidinapinina sy vita fa mifandray ihany sy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny araka le tenika teo any ambanivohitra ane any amin'ny may amin'ny zavatra lavitra no any anafenana an'ireny olona reny tsy fahatofisana zay moa zany dia nisan'ny antony mahatonga ny firongotan'ny fitsaram-bahoaka satria tsy afa-po zany le vahoaka amin'ny fomba fiasan'ny mpanao famotorana le système judiciaire zany naty amin'ny mpanao famotorana hatrany amin'ny fitsarana raha nikany farafanganany resanao ny fampidirana olona ponja zany dia miankina amin'ny famotorana izay ataon'ny zandary na ny polisy. Ny zavatra misy dia zao
rehefa tsy mety tsara ny ankety ataonao ny PV ataonao tsy ampy le sarza o satria tsy hainao nitady n'le sarza vesatra zany ahafahana manenjika ny ahafahany fitsarana mampiditra n'le olona amponjavonjy maika rehefa tsy hainao no nefa mitorana dia lasa mivototra ho azy le olona dia izany zany isan'ny mety atonga n'le fahasorenan'le olona am'le tsy afa-po milianaka isan'ny ezaka ataonay zany zao dia ny manao recyclage na formation. Anaraka tokavaritra isika aorinan'izay ny jerentsika nitetika asa vaovao izay ataon'ny Institut Pasteur de Madagascar. Eo ihany koa ny fampisehoana izay niarahana tamin'ny Rositetsy Mahamasina ary Rizara Manatoanina sy Fandra Andriamanantena tetsy amin'ny CCSK Antanimena. Rehefa avy eo ary. Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Fantarny Iaho soany anarana marina n'ilay mpamonjy mitondra famonjena John tofa efatra andiny faharoa amby roapolo tsy azo vaina mihitsy io anaran'io asan'ny apôstôly toko fa efatra andiny faharoa amby folo tamin'ny teny Hébreu nanona ny zanak'Andriamanitra ny anarany asan'ny apôstôly toko fa enina amby roapolo andiny fa efatra amby folo sy ny fadimy amby folo lalàna tsy azo vaina ireo rehetra ireo John toko faharoa amby folo andiny fa sivy amby roapolo sy ny fadimapolo Matthieu toko fa efatra amby roapolo andiny fa dimy amby telopolo e noho ny fampianarana ao amin'ny radio HFF 97.2 FM tanàna ary ny télé internet rtvaoswa.com Orany fampianarana Osoa amin'ny 5 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 3 ora folakandro, amin'ny 7 ora sasany alina, amin'ny 2 ora alina. Miaraka amin'ny ambassadorina Osoa, Samuelson, Edouard, fantariny marina. Miomana daholo fa miandry antsika amin'ireo chaîne telo vaovao be ireo andiha tantara akafizintsika indrindra ao amin'ny Hollywood TV Epic ireo lalao fanatanjahantena malaza maro be ao amin'ny A Plus Sport sy ireo fandaharana tena miavaka ao amin'ny TFX sady manomboka amin'ny 10,000 ariary zao ny décodeur tolotra manakely manomboka amin'ny bouquet Evasion Plus tonga avaingana ny boutique Canal Plus raha mila fanazavana fanampiny Ny voninahitro tsy ho mevina ny voninahitro tsy ho mevina La grande sélection internationale de Yaosu 4 mars 2018 4 mars 2018 Fankalazana manetikety amin'ny Yaosu no namerenan'ilay tena anarana izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra izy ny festival goavana atao fankalazana azy ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars tao daholo isika rehetra efa maitra azy miaraka amin'ny ambassadorana Osoa Samuelson Edouard 4 mars 2018 4 mars 2018 Antananarivo Ambohidratoto Madagasikara fety be amin'ny Yaosu lay fety be amin'ny Yaosu fety be amin'ny Yaosu Pour la rédaction de textes, rapports, contenus web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens.
Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika amin'izao fotoana izao manana tetikasa vaovao momba ny fikarohana ara-tsientifika ahafahana misoroka ny aretina maro eto Madagasikara ny Institut Pasteur de Madagascar voakasika amin'izany moa ny valin'aretina peste fanadina. Maro ny fikarohana tanterahany Institut Pasteur eto Madagasikara. Isan'izany indrindra ny fikaroham-bahaolana ara-tsientifika ahafahana misoroka ny peste. Mpiara-miasa maro tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny medikaly internasional no nanoana azy ireo anatanterahana ny fampandrosoana izay fikarohana ataon'izy ireo izay hoentina hitsaboana sy hisorohana ny aretina pahazo ny vahoaka malagasy. Alors, les activités de l'Institut Pasteur Madagascar, c'est l'activité de recherche. Avec ny asan'ny Institut Pasteur de Madagascar dia asa fikarohana misahana an'ireo aretina maro, anisan'izany ny pesta. Miaraka amin'ireo olona ara-tsientifika misahana izany. Ny fijerena ny resaka fako dia tena zava-dehibe mba tsy hahatongavan'ny voalavo ary ny famonoana ny parasy. Misy koa asa ho fisorohana tokony ataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia ny Institut Pasteur avy eo no manao fikarohana mba hijerena hoe mety amin'ilay parasy tokoa ve ilay fanafodina atao taminy ary tsy isian'ny parasy intsony ahafahana mivelatra bebe kokoa ny fepetra noraisin'ny ministera. Ny laboratoaran'ny Institut Pasteur dia antsoina hoe unité peste. Izy io dia mahavita mikaroka momba ny bakterian'ny peste, Yersinia pestis, sy mandinika ny voalavo izay tena mpanimba. Fa manana ihany koa izahay sampana antsoina hoe entomologie médicale, izay manana fahaizana sy fandinihana manokana momba ny parasy. Teto Antananarivo zao tamin'ny andron'ny peste dia nisy fepetra noraisina toy ny faharisihana namono voalavo ary parasy nataon'ireo ekipanay. Par exemple, à Tana, pendant l'épidémie de peste, il y a eu une mesure en quelque sorte du risque de peste par la capture de rats et de leurs puces par nos équipes. Androany no nampahafantarana ny tetikasa mpampandrosoan'ny Institut Pasteur miaraka amin'ireo mpanohana tsy miankina amin'ny fanjakana ahafahana manao fikarohana, misoroka, mitsabo ny aretina maro pahazo ny vahoaka malagasy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tapolaka mafana tamin'ny mpankafy rahany Rosy androany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Etsaka ilan'izay dia tsy diso anjara ihany koa ireo mpankafy ny hira milamana iarahana tamin'ny Rija Ramanatona sy Fanja Andriamanantena tetsy amin'ny CCSK Antanimena Mikael Ramallah. Tao anatin'ny seho kanto miavaka no nentin'ny Rija Ramanatoana sy Fanja Andriamanantena tamin'ny mpankafy tao anatin'ny Saint-Valentin tetsy amin'ny CCSK Antamena androany. Etsika no karakarainy ny K20. Saika natao avokoa ireo hira na ahafantarana ireto mpanakanto ireto. Tsy adino ihany koa ny mpankafy hira mafana niarahana tamin'ny Rosy tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Na ny feo na ny jiro tsy nataon'ny mpikarakara ambanin-javatra nandritra ity etsika ity. Hira maro ihany koa no natao nandritra ny fampisehoana. Etsika izay no karakarainy Miritsoka Production. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any avaratry Syria miaramila Turka 12 no maty nandritra ny fanafiana taon'izy ireo ny vondrona kurde YPG. Faradina amin'ny France 24. Ny sabotsy teo miaramila Turka 12 no maty nandritra ny fanatanterana fanafiana tany amin'ny faritra Syria Afriana. Faritra izay toeran'ny Kurde ary sokajiny Ankara ho vondrona mpampiororo. Ity no fahavoazana lehibe indrindra nanomboka ny fanafiana izay nitanterahany Turkia ao avaratry Syria 2 herinandro lasa izay. Nanambara ny Praiministra Turka fa miaramila 2 no maty tao anatin'ny angidiby iray izay lavo. Hatreto tsy mbola fantatra ny antony fianjairana. Nanamafy izany ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan. Ankoatr'ireo 2 ireo nisy 7 hafa ihany koa no maty nandritry ny fanafiana tamin'ny tranga maro samihafa. Raha ny antotanisa hatrany dia ampolony ihany koa ireo miaramila naratra. Andrasan'ny mpanara-baovao ny tohan'ny ady nanomboka ny 20 janoary teo Turkia sy ireo namany pioko Siriana no fampitana tamin'ny YPG izay forsa paramilitaire kurde nefa isan'ny vondrona akaiky amin'ny États-Unis amin'ny fiadivana ny État islamique.
dia ny maresaka iresa-pirenena iny manakatona ny fampalalam-bao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany sofa tsara dao toko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.